Miarabantsika tsirairay avy indray tratra izao sabata maraina fa 7 volana janoary izao. Manona fahasoavan'ny tompo amintsika tsirairay avy ary milariny soa indrindra mba azo hery ianao tsy ho kivy fa hitrakatrany amin'ny dia izay atao. Alohan'ny dirantsika ny amin'ny mofinainana io dia hivavaka isika. Ny tompoandriamanitra ianao ilay nahary izao rehetra izao no manandrantanay feo sy iantsonay. Tompo misaotra fa menao tombonandro izay, menao ny aina izay fofinaina mahavelona avy aminao ary ao anatin'ny fahazahoana ny fiainana avy aminao, ny famindram-po avy aminao ka dia irinay tokoa miakasianao ny fiainanay rehetra ka navaozanao andray izay rehetra tsy tomombana hanatsaranao hatrany ny dianay miaraka aminao ka mitenena rehefa voniko ianao izay amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Lohateny mofinainantsika androany dia manao hoe iraka amin'ny maha zanak'Andriamanitra. Nalaina amin'ny Galatiana 4:7-20, vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ianareo rehetra dia zanak'Andriamanitra amin'ny finoana an'i Kristy Jesosy, amen. Mahalana ihany ny ahitantsika olona anankiroa izay tena mitovy tanteraka, na eo amin'ny samy olombelona io na eo anivon'ny zavaboary ihany koa dia misy hatrany ny fahasamihafan'ny karazana. Ny firaisana ao anatin'ny fahasamihafana eo amin'ireo zanak'Andriamanitra, ny fanehoam-pitiavana sy ny fifandeferana na dia eo aza ny fahasamihafa-toetra, ireo zany ny tena manambara fa nandefa ny zanany ho eto amin'izao tontolo izao Andriamanitra mba hamonjy ny mpanota. Tsy nanimba ny maha izy ny andaniny, tsy nanimba ny maha izy ny ankilany ny firaisana nisy teo amin'ny Kristy sy ny mpianany. Anankiray izy ireo ao amin'ny fisainana sy ny tanjona ary ny toetra fa tsy eo amin'ny maha olona akorany. Tonga piray amin'ny fomban'Andriamanitra ny olombelona, amin'ny fandraisana ny fanahin'Andriamanitra sy amin'ny alalan'ny fitoviana amin'ny lalàn'Andriamanitra. Entin'i Kristy eo amin'ny firaisana velona aminy sy amin'ny rainy ny mpianany. Tonga tahaka ny Kristy ny olona noho ny asan'ny fanahy masina ao amin'ny sainy ary mampisy fatoram-pifandraisana eo amin'ny samy olombelona ny fifandraisana amin'ny Kristy. Dia io fifandraisana io ihany no porofo mandresy lahatra indrindra ho an'izao tontolo izao ny amin'ny fiandrianana sy ny famendrihan'i Kristy ary ny heriny izay hanaisotra ny fahotana. Herin'ny maizina dia tsy mahita hirika mpino izay mifankatia tahaka ny tiavan'i Kristy azy. Mpino izay tsy manaiky ifampadany sy ifanditra hiady, mpino anankiray izay mivondrona tanteraka, tsara toetra sy manaja ary malemy fanahy, mampirisika ny finoana hiasa am-pitiavana sy manadio ny fanahy tahaka an'izany. Tsy maintsy manana fanahin'i Kristy isika, raha tsy izany dia tsy isan'ny azy mihitsy. Tsarovy mandrakarivo izany fa ny fanahin'i Kristy no ahafahantsika miray hina ary ny firaisikina no hery fa ny vokatry ny fisaratsarana dia fahalemena. Arakaraky ny mahahety ny firaisantsika amin'ny Kristy no mahahety ihany koa ny fifandraisantsika amintsika samitsika. Ny tsy fifankazahoana sy ny tsy fifankatiavana, ny fitiavan-tena sy ny firehariana, ireo rehetra ireo dia mitarika ho an'ny fanambony tena. Dia ireo zany tena vokatry ny fo mizarazara rehefa avy eo fo izay misokatra amin'ny hevitra ilay fahavalon'ny fanahy. Mibitaka ery Satana rehefa afaka mamavoan'ny fitsokotokona ary eo amin'ny firaisan-kina ihany no misy fiainana. Eo amin'ny firaisan-kina ihany no misy hery izay tsy azo amin'ny fomba hafa mihitsy. Tian'Andriamanitra raha iray hina ny zanany. Hiala ny fahatsapana ihany koa hoe samy hafa isika, ray isika eo amin'ny Kristy ary arakaraky ny anananao fifandraisana etitety amin'ny Kristy dia ho hitanao fa zava-poana ireo izay mety hampisarasaraka amin'ny maha olombelona, amin'ny maha tsy fitoviana amin'ny samy fihaviana, amin'ny maha tsy fitoviana na dia eo amin'ny hevitra aza fa rehefa fantatrao fa
zava-poana dia zava-poana ny zavatra rehetra eto amin'ity tany ity, afa-tsy Jesosy Kristy irery ihany dia ho iray amin'ny Kristy tokoa isika. Ary izany no irina tokoa raha misy ny namana dia aoka ny eo amin'ny Kristy no mampifandray bebe kokoa. Raha misy ny havana dia aoka eo amin'ny Kristy no mampifandray bebe kokoa. Dia tahaka an'izany ihany koa no dia izay rahantsika amin'ny Kristy. Kristy no tokony fototra ny zavatra rehetra ary anosika izara fitiavana ihany koa amin'ny hafa. Dia irina amin'ity maraina ity mba hifantoka ny fijerintsika eo amin'ny Kristy isika ka hiala ny mety zavatra rehetra izay mitarika fisaratsarana, fa mahiobo-kevitra, iombim-pitiavana, iombon-kafaliana amin'ny Kristy mandrakarivany isika. Mivavaka ary isika iranay tsara indrindra izay any an-danitra ao, misaotra Tompo satria na dia misy azy izahay ary noforonina amin'ny anatin'ny tolo-kevitra samihafa, ny aina ary koa ny tombo amin'ny toerana samihafa dia nampiraisinao amin'ny fitiavanao manokana. Ampianaro izay mba hatakatra sy sokatra bebe kokoa ny fisainanay ka hatsapa fa zava-poana tokoa ny izao rehetra izao, fa ianao irery ihany no tokonay sy mpamonjy anao, irery ihany no larana sy famarinana ary fiainana, ianao irery ihany koa no omaly tsy miova ary mandrakizay. Tompo ampitomboy izay napetraka ao anatinay ary aoka ianao irery ihany no ho hita taratra sy hitondra fahalalahana sy famelombelomana eo anivon'ny fiainana tsirairay avy. Ka na ho fahatandorana na ho fahaterana dia izany fitiavanao izany no hanenaka ny fomam-panahinay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Yeah.